mitaraina amin'ny zava-misy ao amin'ny tisika ny Ambovombe faritra androy ny vahoaka any antoerana indrindra fa ireo olombe sy ny sefofokotany amin'ny fanimbazimbana ny razan'izy ireo izay ataondreo manapahefana any antoerana. Nanatanteraka fivoriana indrindra izy ireo androany anairana ny tompon'andraikitra ao Ambovombe. Manome 27 ora ny tompon'andraikitra dia ny prefecture ny lehiben'ny faritra ary ny ministry ny antany ny olobe sy ireo sefofokotany ao amin'ny distrika Ambovombe faritra Androy amin'ny andraisan'izy ireo fepetra manoloana ny zava-nisy tany antoerana. Efa teo amin'ny iray volana teo no nisy ny olana teo amin'ny ponina sy ny tompon'andraikitra iray dia ny tale regional ny ministera iray any antoerana sy ny mpiambina azy tamin'ny fihetsika fanambaniana nataon'ity lehibe ity tamin'ilay mpiambina. Ny razana Tandroy natao ny talenparitry ny fambolena sy ny fiompiana izay namingavinga ireo mpiara miasa aminy ka nihevitra toy izany toy ny fanalikana ny razanay Antandroy izay mbola misy manapahefana ambony eto amin'ny faritra Androy miaro sy manao tetika rehetra hitazomana ny olon-dratsy io. Nisy ihany koa ny fandrenana trano hanavazaha manodidina ny fasana na ny kibory any antoerana izay midika ho fanimbazimbana ny razana trany raha nambarany ireto olobe ireto. Gagagaga zahay ty fahafiaty vazaha ty na ary ty nahavia agny zany le mahagaganay. Gagagaga raho nahavia iza vety nahatonga ty nahavia oloreo teto. Eo zany problème ay. Ka tany io zany tany misy fasana zany mila oloreo. Ka gagagaga zahay ty vazaha ty tokony akisaky le vazaha amin'ny mpanafanjakana na iza reky. Nisy ihany koa ny fampiatoana amin'ny asan'ny masovin'ny BNGRC any antoerana izay nanatanteraka ny fangatahan'ny ponina amin'ny fampiasana ny fitaovan'ny BNGRC dia ny camion benina nanatanterana ny fanadiovana ny tanàna. Ny alohan'ny fahatongavan'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina tany antoerana ny 20 sy ny 12 ny volana aogositra teo. Taitra ny vahoaka nanoloana izany ka mitakiny amahana ny olana sy ny fitarainan'izy ireo ary nandefa taratasy fampahafantarana any amin'ireo manam-pahefana hatrany amin'ny prime ministre sy ny filoham-pirenena. Nisy moa androany ny fivoriana izay notanteran'ireo olobe sy sefofokotany ireo namaritan'izy ireo izay fitakiana izay mitakiny handoavana ny tambin-karamana ihany koa ireo sefofokotany any antoerana.